Salama daholo isika rehetra. Androany isika dia resaka momba ny ireto zavatra ireto. Ireto no antsoina hoe fader na arakarak'izay antsoina anazy na curseur. Fader izy amin'ny teny anglisy. Ny asan'izy ity dia manena na manampy ny quantité an'ny volume anao zany mankatỳ amin'ny sortie. Ka ireo fader ireo dia misy arakaraky ny isan'ny entrée sy ny isan'ny sortie. Ity zao ohatra hoe ho an'ny canal 13 manana anankiray izy ho anazy raha atao amin'ny 4/12 manana anankiray izy. Samy manana daholo misy koa ny aty amin'ny master fader, ny amin'ny main, ny any amin'ny bus. Ka ny tena tiako resahana eto dia aiza ho aiza no tena tokony ho toeran'izy ity. Raha mijery isika izao eto ny 0 décibel zany resaka eto dia aty amin'ny farany ambany aty moins à l'infini zany hoe aty zany tsy mivoaka mihitsy ny son. Raha miakatra aty izy dia miakatra plus 10 décibel. Ka ny zavatra tena tiako aseho anareo eto ny 0 dia eto ny moins 5. Eto ny plus 5 dia eto ny plus 10. Manomboka eto amin'ny moins 10 dia jereo ny intervalle fa tonga dia moins 20, dia moins 30, moins 40, moins 50. Zany hoe eto zany no misy nuance kokoa ilay izy miakatra hatreto ianao dia miakatra 5 décibel, miakatra hatreto ianao miakatra 10 décibel. Raha midina hatreto ianao ny intervalle entre an'ity moins 10 sy moins 20 ity zany efa 10 décibel. Nefa eto izy 5. Zany hoe ny azahoanao nuance kokoa zany dia eo manodidina ny 0 eo. Eo zany no tena tokony ho toeran'izy ity. Ka ny halavan'ny fader dia misy karazany arakaraky ny console anao. Misy zao izy 100 mm, misy izy mety ngezangeza kokoa noho izay dia mahazo nuance betsaka kokoa zany ianao, plus lavalava ilay izy fa arakaraka ny console ihany io. Ka noho izany rehefa manao balance ianao dia ataovy eo amin'ny 0 eo aloha izy amin'izay misy betsabetsaka kokoa nuance ny quantité ahafahanao mijauger azy mankany amin'ny main. Misaotra antsika rehetra.